Aly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, lohan'ny fiangonana amin'ity Alahady maraina ity. Araka ny fandaminana moa ny androany dia ny valan'ny fahasoavana no mitarika ny fotoana. Ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Izany indray ry hava-malala ny loha hevitra entsika androany. Ampitomboina amintsika anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ndao isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo fa 780 ary ao aorianan'izay dia ataontsika ny hira fa 420, andinin'ny voalohany, faharoa sy fahatelo. Salamo fa 780. Rehefa hita zany dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ne amindra fo aminay sy tay anay, amirapiratra ny tavany aminay ane izy, mba hafantatra eo ambonin'ny tany ny lalanao sy ny famonjenao any amin'ny jentilisa rehetra. Hideranao ny firenena Andriamanitro, eny hideranao ny firenena rehetra. Hifaly sy hiobo ny firenena samihafa satria mitsara marina ny firenena ianao. Ny firenena samihafa ety ambonin'ny tany dia entinao. Hideranao ny firenena Andriamanitro, eny hideranao ny firenena rehetra. Ny tany efa nahavokatra, mitay atsika Andriamanitra dia Andriamanitsika. Mitay atsika Andriamanitra ary atahotra azy ny vazan-tany rehetra.
Indreto miara-miompo midera sy mankalaza ny anaranao masina. Manandratra ny anaranao zahay Tompo, fa ianao rery ihany no mendrika iankohofana. Tsy misy Andriamanitra toanao, Andriamanitra marina tia ny rariny. Tompo malalo, ianao ilay Andriamanitra tia fandeferana, ka mandefitra manoloana ny tsy fahataterahanay olombelona. Fitiavana mandrakizay nefa no itiavanao anay. Izay nasehonao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao zany, ilay tonga nofo nonona tety ary maty noho ny otanay. Nefa dia natsanganao indray. Tompo, mideranao zahay noho ny asanao lehibe, ianao ilay navita fahagagana, nampisy ny tsy misy na ary zao tontolo zao tamin'ny alalan'ny teny dia ary zany. Manandratra anao zahay fa ny fahalebiazana rehetra dia eo ambanin'ny fahefanao. Manoloan'izany zahay ry Tompo Andriamanitray dia mahatoky satria fantatray fa hainao ny zavatra rehetra. Misaotra anao zahay ny amin'ny ty andro anio ity, ny tominao ka afaka midera ny anaranao masina, afaka mifandray aminao zahay Andriamanitra. Mangataka ny iasan'ny fanahinao masina amin'ny isam-batan'olona izahay mandritra izao fanompoam-pivavahana izao. Izany dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany amin'ity fotoana anio ity sy ho mandrakizay. Amen. Rehefa malala ao amin'ny Tompo, mahazo mipetraka ny fiangonana. Rehefa malala ao amin'ny Tompo, eno am-panajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ao antsika amin'ity maraina ity. Izao dia izao ihany no Jehova, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Koa tiavany Jehova Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, sy ny herinao rehetra, ary ny sainao rehetra. Ataontsika ny hira 220 andininy voalohany. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra zany isika, koa aoka natona ny Tompo iaiky ny fahotantsika eo anatrehany ka anaraka izao tonombavaka izao. Ry Andriamanitra rainay eo, avy nandre ny teninao zahay dia mahatsiaro ny tsy fahataterahanay. Tsapanay Tompo malala fa nanalavitra anao zahay. Mitony isan'andro zahay fa ianao ny Tompo mpamonjy anay, nefa toa lasa fahazarana fotsiny ihany zany, satria mbola mandeha araky ny fihevitray sy ny fisainana ihany izahay, ka dia minitsy miaino ny teninao akory, raha tsy efa todi-javatsarotra eo amin'ny fiainanay, ka mpamonjy amin'ny sarotra fotsiny ianao. Mifono zahay ry Jesosy malalo, mamela ny elokay, satria toa tsy tsaroanay akory ny fahalebiazanao. Mifona aminao fa diso izahay, fa tsy nanao ny sitraponao,
mamindrafo aminay Jesosy Kristy araky ny haben'ny fiantranao vonoy ny fahadisoanay. Miaraka ny fiangonana. Ry rainay be famindrapo, mitalao aminao izahay, mamela ny elokay, diovy izahay ho afa-pahotana, sasao izahay mba ho afa-keloka, ary avozy ny fanahinay mba ho veloka anompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenany eo am-pitsanganana ny famelan-keloka omen'ny tompo antsika mitsangana ny fiangonana. Fa toy izao ny nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay, ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ataontsika ny hira efa voatondro. Voninahitra ho an'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadarana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrana. Petraka ny fiangonana.
tonga eo amin'ny fotoanan'ny famakiana sy iainona ny tenin'Andriamanitra isika izao. Koa ataontsika ny hira izay efa voatondro ary mangataka ny tompon'anjara hiakatra ety. Mbola hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra iray eo misaotra anao izay fa noho ny famondroam-ponao dia mbola notarianao handray indray ny teninao izao maraina izao. Tompo malalo mangataka ny fanahinao masina hanazava ny fo sy ny sainay mba hazonay mandray ny teninao, ka tsy mpiaino manadino izay Jesosy malala fa ho mpiaino makatoa mba hananay fiainam-pandresena ao anatin'ny teninao. Amin'ny anaratsoanao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Izao tsika dia hiaraka maka ny teny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. Isaia 4:20, ny 1:1 ka hatramin'ny 7. Isaia 4:20, ny 1:1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah, tandremo ny rariny ary manaova ny marina, fa efa madiva ho tonga ny famonjeko ary efa iseho ny fahamarinako. Sambatra ny zanak'olona izay manao izany ary ny zanak'olona izay mitandry izany, dia izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina, sady miaro ny tanany tsy hanao izay ratsy akory. Ary eo ka ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehovah tsy hanao hoe esoron'i Jehovah tsy isan'ny olony tokoa ao. Ary eo ka ny onoka tsy hanao hoe indro ao azo maina, indro azo maina ao. Fa izao no lazain'i Jehovah, ny amin'ny onoka izay mitandrina ny sabatako sy mifidy izay sitrako ary mitana ny fanekeko, dia hanaovako fahatsiarovana sy hanarina ao an-tranoko sy ao anatin'ny mandako izy, izay tsara lavitra noho ny an'ny zanakalahy sy ny zanakavavy, dia hanarina mandrakizay izay tsy esorina no omeko azy. Ary ny hafa firenena izay manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy teo anaran'i Jehovah mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia hoentiko any an-tendrombohitra masina ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana. Ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafa latsa-drà dia ankasitrahana eo ambonin'ny alitarako, fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Mbola hotoizantsika ny famakiana ny teny, izany dia hitantsika eo amin'ny Romanina 2:20, 7:17 ka hatramin'ny 2:30. Romanina 2:20, ny 7:17 ka hatramin'ny 2:30. Fa ianareo jetilisa no itenenako, koa satria apôstôlin'ny jetilisa aho dia mankalaza ny fanompoko raha mba misy azoko ampialina ireo mifanampatsinay amiko mba homeko ny sasany aminy. Fa raha ny fanariana azy no fampihavanana izao tontolo izao, tsy ho fitsanganana amin'ny maty va ny fandraisana azy. Ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Fa raha notapahana ny sampany sasany, ary ianao izay tahaka ny hazo oliva maniry ho azy kosa no atsofoka teo aminy ka niombona ny fakany menaky ny hazo oliva, dia aza mirehire amin'ny sampany. Fa raha mirehire ianao, tsy ianao no mitondra ny fakany,
fa ny fakany no mitondra anao. Ary ianao dia anao hoe notapahana ny sampany sasany anatsofoana ahy. Marina ihany izany, ny tsy finoany no nanapahana azy, ary ny finoana kosa no itoeranao. Aza miavinavina fa matahora, fa raha ny tena sampany aza tsy navelan'Andriamanitra dia tsy havelany koa ianao. Koa indro ny famoram-panahin'Andriamanitra sy ny fahasaripony amin'izay lava dia fahasaripo, fa aminao kosa dia fahamoram-panahin'Andriamanitra raha maharitra ao amin'ny fahamoram-panahiny ianao. Fa raha tsy izany dia ho tapahana koa ianao. Ary ireny kosa raha tsy mikikitra eo amin'ny finoana dia atsofoka ihany, fa azon'Andriamanitra atsofoka indray izy. Fa raha notapahana tamin'ny hazo oliva naniry ho azy ianao ka natsofoka tamin'ny hazo oliva tsara, nefa tsy tena sampany, maika fa izay tena sampany no atsofoka amin'ny hazo oliva nanapahana azy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo izany zava-miafina izany, ry rahalahy, fa andreo mihevitra ny tenanareo endry ianareo. Fa efa misy fahafaham-po manjo ny Israely sasany mandrapiditry ny hafenon'ny jetilisa, ary amin'izany dia vonjena avokoa ny Israely rehetra. Araka ny voasoratra hoe, hivoaka ny Ziona ny mpanafaka, ary hampiala ny ara-tsy ampanahy amin'ny Jakoba izy. Ary izao ny fanekeko aminy raha manaisitra ny fahotany aho. Raha ny amin'ny filazantsara dia fahavalo izy no ny aminareo, fa raha ny amin'ny fifidianana kosa dia malala izy no ny amin'ny razana. Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy hanenenany. Fa tahaka anareo izay tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny, nefa ankehitriny ny tsy fanekeny ireny no nahazonareo famindrapo, dia toy izany koa ankehitriny tsy nanaiky ireny mba hahazoany famindrapo ankehitriny no ny famindrapo azonareo. Fa Andriamanitra nanidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekena mba hamindrany fo amin'izy rehetra. Ataontsika mpitsanganana ny riva voatondro ary ny avakina ny filazantsara. Zany dia hitanareo amin'ny filazantsara soatan'ny Matio. Filazantsarany Matio toko 5:20, 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Filazantsara soatan'ny Matio toko 5:20, manomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niara teo Jesosy kianakany amin'ny faritany Tiro sy Sidona, ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy amin'izany tany izany ka niantsona na hoe, mamindrafo amiko tompoko, zanaky Davido, ny zanako vavy ampahoriany ny demôny loatra. Fa izy tsy namaly teny azy. Dia nanantona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe, roa izy fa miantso mafy atoritsika. Ary izy namalika nanao hoe, tsy nirahanao afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely.
Fa nanantona ihany raha vehivavy dia nankohaka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo aho fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho any amboakely fa hoy raha vehivavy marina zany tompoko fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay irinao, dia asitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay. Amen. Ny fiangonana alohan'ny iakaran'ny tompony nanjara hitondra ny tenin'Andriamanitra dia ataontsika ny hira fa 5:200 Mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva reny havana ny fahasoavan'ny tompo. Ny teny izay akana ny afatra androany dia ny perikopa izay nivakinina tamintsika teo. Ary azo omena ny lohateny hoe ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Raha anao ny famakafakany sika ry havana dia hojerena voalohany aloha ny hoe ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely talohany nahatongavan'i Jesosy Kristy. Manaraka izany dia ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ary faranantsika amin'ny hoe ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny olony. Raha mijery ny lohahevitra isika ry havana dia misy ny teny hoe famonjena. Ary dia mipetraka amin'ny fanontaniana manao hoe fa maninona no mila famonjen'Andriamanitra ny olona rehetra. Fa ny fitiavan'Andriamanitra tokoa no nahatonga ny famonjena ho an'ny olona rehetra. Andriamanitra dia fitiavana. Ary noho izany maha-Andriamanitra fitiavana azy izany dia tia ny olombelona no ariana izy. Ny olombelona no zavatra ambony indrindra no foronon'Andriamanitra ary voalaza ao amin'ny Baiboly fa voahary araka ny endrik'Andriamanitra izy. Genesisy 1:7-20. Raha izany ary dia tsy nanana ota ny olona tamin'ny voalohany fa niditra kosa ny ota rehefa tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra ny olona. Fa maninona no nila ny famonjena ny olona? Fantatsika tsara ry havana fa ny fahafatesana ny tambon'ny ota dia izany indrindra no nilan'ny olona ny famonjen'Andriamanitra. Nila ny famonjena ny olona satria dia nisy ny ota sy ny loza. Tsy maintsy mazava amintsika dia ny meloha nefa fa tsy sitrak'Andriamanitra ny fisian'ny ota sy ny loza raha sitrapony. Ny ota sy ny asa ratsy rehetra dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay sady tsara no be fitiavana. Ny ota no mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ary eo amin'izany fisarahana izany indrindra no hiasany ny herin'ny ratsy amin'ny olona ka hitany loza ary hitadiavany famonjena. Ny tsara ho fantatsika koa nefa ry havana dia tsy misy zavatra miseho raha tsy sitrapon'Andriamanitra izany.
Ary na dia nitsintsina aza araka ny voalaza ao amin'ny Matio 10:7-20 dia tsy latsaka amin'ny tany raha tsy sitrapon'Andriamanitra. Dia toy izany koa ny ady sy ny loza izay asan'ny Satana anaporofony ny heriny dia avelan'Andriamanitra hitranga satria amin'ny maha-Andriamanitra tsy toa azy dia afaka manafony izany izy raha sitrapony. Manomarina izany ny voasoratra ao amin'ny boky ny fitomaninako 7:7-20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy avamin'ny vavan'ny avo indrindra fa no ivoahan'ny soa sy ny loza. Fantatsika loatra nefa ry havana fa Andriamanitra fitiavana eo Andriamanitsika io ary tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona ary amin'ny maha-Andriamanitra azy dia tsy mitovy amin'ny fijerin'olombelona ny fijeriny ary tsy mitovy amin'ny fihevitr'olombelona ny fiheviny. Ary mbola izany koa nolazaina ao amin'ny Isaia 5:20 hoe tahaka ny ahavon'ny lanitra noho ny tany no ahavon'ny fiheviny sy ny fihevitry ny olombelona ary izy mahalala ny hevitra heverana antsika dia tsy hevitra atongotra fiadanana fa tsy loza mba hanome antsika ny fanantenana ny amin'ny farany. Tsy vitsy ny ohatra ao amin'ny Baiboly azo raisina amin'izany. Ohatra fotsiny ny loza nanjoan'i Josefa tamin'ny alonany rahalahiny azy ka nivarotany azy ary nahatonga azy tany amin'ny tany Egypta. Hoy izy, ianareo no ny saina nisy ratsy ahy fa Andriamanitra kosa ny saina izany ho soa. Hanao tahaka ny amin'izao anio izao amelona olona betsaka. Genesisy 15:20. Tsy takatry ny saina, ny fomba fiasany ary izay no maha-Andriamanitra azy. Ry havana, isika rehetra izao dia samy olona nandalo fotoana ilana vonjy daholo. Ny fantatsika dia izao ihany. Na inona mitranga eo amin'ny fiainantsika dia tiantsika io Andriamanitra io ary ny zavatra rehetra miara-miseho dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Rehefa hitantsika ary teo hoe nahoana ny mila vonjy amin'Andriamanitra, mila ny famonjen'Andriamanitra ny olona, dia ho jerentsika kosa izao ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely talohany nahatongavan'i Jesosy Kristy. Raha mijery ny ao amin'ny Baiboly sika ry havana dia mahita fa hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia nisy foana ny famonjen'Andriamanitra ny olona arakaraka ny vanim-potoana ny ainany. Nanao fanekena tamin'ny Abrahama izy, naniraka ny Mosesy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egypta izy ho any amin'ny tany Kanana ary naniraka mpaminany maro ihany koa Andriamanitra. Ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abrahama. Raha ny eo amin'ny testamenta taloha ny jerena dia tsy maintsy resahana aloha i Abrahama satria dia tamin'ny Abrahama no nanaovan'Andriamanitra fanekena. Rain'ny firenena jiosy izy ary izy no niandohan'ny fivavahany. Nasain'Andriamanitra niala teo amin'ny tany nisy azy izy ary nomeny hitoeran'ny Israely ny tany Kanana. Nilazany fa ny zanak'i Abrahama dia ho tonga firenena lehibe sy ho tahian'Andriamanitra ary avy aminy no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary hiteraka Sara vadiny ary Isaka no atao hoe anarany ary izy no nanorenany ny fanekena ary dia ho fanekena mandrakizay ho an'ny taranaka mandrimby azy. Genesisy 2:20 ka hatramin'ny 7 ary Genesisy 7:20. Ny tantaran'i Abrahama dia mampiseho ny fitondran'Andriamanitra izay nifidy azy sy nanao fanekena taminy ka nitondra azy avy tany amin'ny tany lavitra. Io fanekena io dia tanteraka taty aoriana ka nampiasainy ny mpaminany tamin'ny andro fahavapona hanomeza toky fa tsy hilaozan'Andriamanitra ny zanaky ny teny fikasana. Raha izany ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia naniraka ny Mosesy izy raha nahita ny fahorian'ny zanak'Israely tany Egypta. Ny nandrahan'Andriamanitra ny Mosesy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Raha lasa andevy tany amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely ary niaina tao anatin'ny fahoriana tanteraka dia Mosesy no nirahan'Andriamanitra nafaka ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tany Egypta ahafahany manompo an'Andriamanitra velona. Hoy izy tamin'ny Mosesy tao Horeba,
koa avy ankehitriny ianao. Irahako ho any amin'ny Farao, hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta, ary ombanao tokoa aho. Eksodosy 7:10 sy 12. Ny amonjeny ny rahalahiny izay efa naniriny, efa faniriny tao am-pony hatry ny ela, ka hitarika azy ireo hivoaka ampatokina any Egypta ry havana, no antony nisehoan'Andriamanitra taminy. Ary dia nino tanteraka izy fa io Andriamanitra nanome toky azy io dia niaro azy koa. No tanterahan'Andriamanitra ny teniny. Tsy adinontsika angamba ny nomban'Andriamanitra ny Mosesy sy ny arovany ny zanak'Israely raha nanenjika azy ny Egyptianina ka nahatratra azy ny toby teo amin'ny ranomasina mena, teo amin'ny ranomasina. Nandeha nisy ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely tamin'io fotoana io ka nandeha namaky eo afovoan'ny ranomasina na ny tany maina ny zanak'Israely. Fa ny Egyptianina kosa natelo ny ranomasina. Nitondra ny zanak'Israely tamin'ny sandriny mahery Andriamanitra na dia vahoaka mihodina, tsy mino ary tsy mitsahatra ny monimonina azy izy ireo. Rehefa nitoy ny tany nidita ny anefitra, dia tsy niova ihany ny zanak'Israely fa nalaky nanadino ny asa sy ny fahagagana nataon'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra ny Mosesy ny didy 10 na ny lalàna mba hankatoavin'ny olona. Fitsipimpiainana izy io, ary ny fankatoavana azy dia loharanom-pitahiana sy fiainana ho an'ny zanak'Israely. Tsy narahany koa anefa ny didin'Andriamanitra ary vahoaka fatrapily izy ireo tany anefitra ary nakafanahin'Andriamanitra ihany koa. Talohany nahafatesan'ny Mosesy dia nasehon'Andriamanitra azy ny tany izay nianianany tamin'ny Abrahama sy Jakoba ary Isaka ary Jakoba, izay omen'Andriamanitra ny taranany. Tamin'ny andro rehetra niainan'ny Mosesy dia nisy foana ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely. No tanterahan'Andriamanitra ny fikasany, ary dia tonga tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely, no tarihany Josoa. Nisy foana ny famonjen'Andriamanitra ny olony, na tamin'ny andron'ny Josoa, na tamin'ny andron'ny mpitsara, na tamin'ny andron'ny mpanjaka, ary dia naniraka mpaminany maro ihany koa izy. Nanirahan'Andriamanitra ny mpaminany maro. Nisy foana ny olona nirahan'Andriamanitra hitondra ny teniny ho famonjena ny olona. Mpaminany maro no nirahana tamin'ny fotoana samihafa mba hampatsiahan'ny olona ny fitsipimpiainana rehefa lasa lavitra amin'ny fihodinana ny zanak'Israely ka lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ny mampalahelo anefa ry havana, dia tsy niaino nanankatoa ny teny nampitondraina ny mpaminany ny zanak'Israely. Araka ny voasoratra ao amin'ny Jeremia 7:5-20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: hatramin'ny andro nivoahan'ny razanareo avy tany Egypta ka ambaraka androany, dia nirahako any aminareo ihany ny mpaminany mpanomboko rehetra. Eny, ny fomaraina koa isan'andro aho ka naniraka azy mandrakariva, nefa tsy niaino ahy izy ireo, sady tsy nanongilana ny sofiny fa nanamafy ny hatony ka nanao ratsy mihoatra noho ny razany asa. Ho an'ny zanak'Israely tokoa ny famonjen'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Ho an'ny taranak'i Abrahama izay nanaova ny fanekena, zanaky ny teny fikasana ary tiany hovonjena. Impiry moa ry havana no tsy niaino sy tsy nanaraka ny teniny izy ireo, ary dia nihodina tamin'ny mihitsy aza indraindray. Tena imbetsaka tokoa. Mora manadino ny famonjena nataon'Andriamanitra azy izy, ary dia miala aminy, lasa manompo Andriamanitra hafa, ary dia tsy niaina tamin'm-piadanana intsony fa lasa kobabo ny fahavalony. Fa rehefa mifona sy mitalao amin'Andriamanitra izy, dia vonjen'Andriamanitra ihany, satria Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana, ary izy ireo dia taranaka efa voafidiny sy nanaovany ny fanekena. Fa isika koa ry havana, dia malaky manadino ny asan'Andriamanitra ataonao antsika. Isika vahoaka an'Andriamanitra, isika fiangonana, dia mora manadino. Koa eo amin'ny fiainantsika manokana, ny fahasoavana no tolorany. Tsaroantsika ve ireny fiainam-pitahiana ireny. Ny tenin'Andriamanitra ny mampatsiahy ny toe-pontsika
ka mahatonga antsika hiantoraka eo amin'i Jesosy Kristy, ka anaiky sy fona ary amela ny helontsika ny tompo, ka mahatonga antsika anana fifandraisana aminy ary ahatonga ihany koa fifandraisana amin'Andriamanitra, ka arakaraka ny fiainontsika sy ny fanarahantsika ny teniny no tsy anadinontsika ihany koa ny soa rehetra nataony antsika ka nyraisintsika. Fa rehefa lasa lavitra ny fiodinan'ny zanak'Israely ka hatrany mpisorona avy ny nanamavo ny anaran'Andriamanitra ary nanimbazimba ny latabany tamin'ny fitondrana hanina voaloto teo amin'ny altara, dia niteny Jehovah ka nanao hoe: ary ny masonareo no ahita, ka dia hiteny anareo hoe Jehovah dia lehibe any ankoatra ny tanin'ny Israely, fa hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filetehany dia ho lehibe ny anarako any amin'ny jentilisa, ary any amin'ny tany rehetra no andoroana ditika azo manitra sy naterana fanatitra madio ho an'ny anarako, fa ho lehibe any amin'ny jentilisa ny anarako, hoy Jehovah tompony maro. Malaki 1:5 sy 9. Dia tsy nandefa-paminany intsony Andriamanitra. Tsara ho marina, tsara riavana ny teny hoe Jehovah tompony maro. Efa tompony maro no ampiasainy eto. Ary tao amin'ny bokin'ny Malaki io teny io. Ary dia 300 taona no nanelanelana ny bokin'ny Malaki sy ny natongavany Jaona mpanao batisa. Dia naniraka ny zanany Andriamanitra hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Naniraka ny zanany Andriamanitra natanteraka ny asa-pamonjena. Fa hoy Jesosy araka ny voasoratra ao amin'ny Luka 5:10 hoe: fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Zanak'olona. Satria dia nolazainy ihany koa ao amin'ny 5 fa zanaky Abrahama koa izy. Nanetry teny izy: na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare ho olona izy, dia nanetry tena ka nanaikatra amin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina 2:5 ka hatramin'ny 9. Tsy ny zanak'Andriamanitra talohany ho tonga olona no lazainy eto, fa izy ilay efa tonga olona mihitsy, satria dia Andriamanitra izy, zanak'Andriamanitra izy, ary dia mandova an'Andriamanitra, ka izay rehetra momba an'Andriamanitra dia tao aminy avokoa. Manana ny fahefana rehetra, manana ny zavatra, mahalala ny zavatra rehetra, ary koa tao amin'ny zavatra rehetra. Tao amin'i Jesosy ny maha olona sy ny maha Andriamanitra azy. Tsy nampiasainy amin'ny maha olona azy kanefa ny maha Andriamanitra azy, afa-tsy tamin'ny fotoana izay ilana ny ampandrosoana ny asa famonjena ihany. Maro ny asa famonjena no tanterahan'i Jesosy, nanaporofoniny ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Raha tsy ilaza afa-tsy nanasitrana ilay zanakavaviny ilay vehivavy Kananita fotsiny tsika izay nitenenina teo. Azahoany porofona izany koa nefa nanrahany ny mpianany hitory ny filazantsara. Nanasitrana ny zanakavavy, zanak'ilay vehivavy Kananita. Nampiasa ny maha Andriamanitra azy izy tamin'ny nanasitrana ny zanak'ilay vehivavy Kananita, nampahoriany ny demony loatra, satria ny ilaina mba hampandrosoana ny asa famonjena izany. Io vehivavy io ry havana dia sady Kananita no mbola avy any amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona, izay tanàna n'olona mpanota. Raha niantso an'i Jesosy izy dia tsy namaly Jesosy, ary rehefa namaly izy dia mbola niteny hoe tsy nirahana afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Na dia nandre izany aza raha vehivavy, dia mbola nanatony akoka ihany teo amin'i Jesosy ny teny hoe tompoko, vonjeo aho. Ary dia na dia nohariny Jesosy tamin'ny amboa-kely azy izy, dia namaly tsotra hoe marina izany. Fa na dia ny amboa-kely aza
dia mihinana ny sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Tamin'io fanasitrana n'io ry havana no nantitra terin'ny tompo fa manatanteraka ny fanekeny Andriamanitra ary tonga ny tompo hitondra famonjena ho an'ny zanak'Israely. Tamin'io ihany koa anefa no nanehoany fa na dia ao anatin'ny fanekena tamin'ny zanak'Israely azy izy dia tsy voafehiny izany fanekena izany ary tsy ho an'ny taranaka voafidy ihany ny famonjena fa ho an'ny hafa firenena ihany koa. Nasehony teo ny Mahandriamanitra fitiavana sy Mahandriamanitra marina azy ka tsy afaka nandany tenany izy satria manana mofo mena io vehivavy io vehivavy Kananita io dia tsy inona akory izany fa ny famonjena. Nampiasa ny Mahandriamanitra azy ny tompo tamin'io fotoana io satria dia sitrana ilay zanaka n'ilay vehivavy Kananita ary dia nilaina hampandrosoana ny asa famonjena izany. Nampandroso ny asa famonjena izany satria ny famonjen'Andriamanitra dia lasa ho an'ny hafa firenena ihany koa fa tsy ho an'ny taranaka zanak'Israely ihany. Ny famonjen'Andriamanitra dia ho an'ny olona rehetra. Vita ny asa famonjena no tanterahan'i Jesosy tamin'izy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ka maty ho fisoloana antsika ary natsangana tamin'ny maty izy. Fa ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra koa ry havana dia voamarina tamina ny rahan'i Jesosy ny mpianany rehefa avy nangataka ny fanahy masina ho an'izy ireo izy. Na ny rahan'i Jesosy ny mpianany hitory ny filazantsara fa hoy Jesosy tamin'izy ireo mandeha any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marka 9:15-5:10. Ary koa izy ao amin'ny Mateo 20:20-7 hoe mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batiza azy amin'ny anaran'ny Dray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Tsara ho marina ry havana dia ny hoe any amin'izao tontolo izao, mandehana any amin'izao tontolo izao sy ny hoe ny firenena rehetra ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny ova ny olona nitotian'Andriamanitra. Ny famonjen'Andriamanitra dia tamin'ny alalan'ny zanany izany dia ho an'izao tontolo izao sy ny firenena rehetra izay nasaina andehanan'ireo mpianatra ireo hitoriana ny filazantsara. Fa ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fanaporofoniny tsy fivadiany amin'ny teny fanekeny amin'ny Mahandriamanitra azy no nahatonga famonjena ho an'ny sisa amin'izy ireo dia ny taranak'Israely izany. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra kosa no ahazoan'ny hafa firenena rehetra ny famonjena tamin'ny finoanan'i Jesosy Kristy zanany. Raha nolazaina teo fa ny famonjen'Andriamanitra dia ho an'ny olona rehetra ary dia marina tokoa izany. Misy kosa ny famonjen'Andriamanitra ny olony ho an'ny olony, famonjen'Andriamanitra ho an'ny olony. Fa raha nampahafantatra ny momba ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty Paoly Apôstôly tao amin'ny Korinto dia nilaza izy hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anentenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra isika noho ny olona rehetra. Korintianina 2:15-7. Fa tian'Andriamanitra ny olona tsy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany ihany fa ho tonga any amin'ny fanjakan'ny lanitra koa. Ireo no nolazaina tao hoe olony ka ahoana tokoa no anatanterahana izany eo amin'ny taranaka voafidy sy eo amin'ny jentilisa. Ahoana no anatanterahana izany eo amin'ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny olony izany eo amin'ny taranaka voafidy. Tiany ho voavonjy Israely izay nofidiany. Tena firenena mafiatoka ary firenena sady tsy manaraka ny tsy mandà ny Israely. Kanefa Andriamanitra dia tsy mba hanary azy fa te hamonjy azy. Araka ny voalaza ao amin'ny Romanina 5:15-5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa Kristy efa tonga mpanompo ny voafora no ho ny fahamarinan'Andriamanitra hahatoa ny teny fikasana tamin'ny razana. Ko raha izany ry havana, raha mpanompo ny voafora tokoa Jesosy ary ny asany dia nataony ihany koa anatanterahana ny teny fikasana dia amin'ny fomba manao ahoana
no ny asany zany asan'izany teo amin'ny zanak'Israely. Noariny ny apôstôly Paoly tamin'ny hazo oliva tsara fakana menaka ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany, araka ny vakiantsika teo. Ka Abrahama ny vatany ary Israely no sampany. Nisy sampana ratsy anefa io azy io, ary dia notapahina ireo sampana ratsy ireo, ary natsofoka teo ny sampana oliva maniry ho azy, na ny oliva dia zany, ka dia lasa ny fakan'ny hazo oliva tsara izany no fakany. Fa ny momba ny sampana napetaka dia noho ny finoan'ny jentilisa no nametahana azy, ary ny finoany no nahatonga azy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany, ka afaka miaina eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Faka iray ihany no mamelona ny hazo rehetra, ary dia tsy misy fahasamihafany ny hazon'ny sampana rehetra dia ny sampana tsara izay tafajanona teo amin'ny hazo zany sy ny sampana izay vao napetaka. Izay azon'ny sampana tena izy dia azon'ny sampana napetaka ihany koa, ary dia niteraka fialonana izany. Teo amin'ny teny no vakiany ny mpanompony teo ao amin'ny Romanina 12:17-20 dia niteny ny apôstôly Paoly manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa ianareo jentilisa no itenenako, koa satria apôstôly ny jentilisa dia mankalaza ny fanompoko raha mba misy ahazoko ampialona ireo mifanampatsinay amiko mba amonjeko ny sasany aminy. Mba ampisy fialonan'ny Israely zany, ka hatonga ny sasany amin'izy ireo voavonjy ry havana, no anisany nahatonga ny famonjena ho an'ny jentilisa. Raha ny momba ny sampana tena izy indray, izay notapahana ka nesorina, dia efa voalaza fa iverina indray izy. Andriamanitra araka ny voasoratra ao amin'ny apôstôly, asan'ny apôstôly 5:5-7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, rehefa afaka izany dia iverina aho, ka hanangana ny tranolayan'i Davida izay efa nenjera, ary hanangana izay efa rava aho ka hanamboatra azy indray, mba hitady ny tompo ny olona sisa sy ny jentilisa rehetra izay efa niantsona ny anarany. Ary mbola voasoratra ihany koa ao amin'ny Romanina 12:19-20 ary eo amin'ny Isaia 7:20 hoe ary amin'izany dia ho vonjena avokoa ny Israely rehetra, hivoaka avy any Ziona ny mpanafaka, ary ampiala ny ratsy-panahany Jakoba, amin'ny Jakoba izy, ary izao ny fanekeko aminy raha manaisitra ny fahotany aho, ho amin'ny Jakoba izay miala amin'ny fahadisoana ho Jehova, ny fanaiko izay eo aminao sy ny teny izay nataoko eo am-bavanao dia tsy hiala amin'ny vavanao na amin'ny vavan'ny taranakao na ny vavan'ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ireo no sisa amin'ny taranak'Israely izay famindrapon'Andriamanitra no mbola isiny hatramin'izao. Ahoana kosa no anatanteran'Andriamanitra ny famonjen'Andriamanitra ny olony ho an'ny olony eo amin'ny jentilisa. Ireo olona ireo dia sampana napetaka tamin'ny hazo no lazaina teo. Ireo no nahazo ny fanamarinana maimpoana amin'ny finoana, dia tian'Andriamanitra izy ireo mba hitombo fahamasinana eo amin'ny fiainany. Satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina. Levitikosy 20:17. Mandeha amin'ny lalan'ny fahamasinana izy ireo, izay lalana makany amin'ny fanjakan'ny lanitra, ary dia tahaka ny nahatanteran'Andriamanitra irery ny famonjena sy ny fanamarinana no hitiavany anatanteraka ihany koa ny fanamasinana. Ny firaisam-piainana amin'ny Jesosy Kristy no loharanony izany fiainana masina izany. Asan'ny fanahy masina ny fanamasinana. Miditra monina ao anatin'ny olona ny fanahy masina rehefa mandray ny finoana izy. Raha tiantsika ao anatintsika ny fanahy masina, dia tsy maintsy omena lalana ny fanahy ilaza ny marina amin'ny fieritreretantsika,
ary tsy mahazo manohitra na mifanohitra mihitsy koa amin'ny fieritreretana ho sitrapon'Andriamanitra izany. Fa inona tokoa moa ry havana no zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika? Matetika dia tsy avelantsika hanao ny asany ny fanahy masina. Indray tokoa mantsy ry havana rehefa misy zavatra mibahana ao amin'ny eritrerittsika ao, dia tsy avelantsika ny fanahy ilazany marina ao amin'ny fieritreretantsika. Ary indraindray teny amintsika ihany ny fanahy, fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny herintsika dia izay eritreretintsika ihany ny ataontsika. Ilay ratsy no mibaiko antsika amin'izay fotoana izay. Ny mampalahelo anefa ry havana dia manao izay mampalahelo ny fanahy masina isika amin'izay. Ny tsy azontsika tsaina dia ny hoe rehefa manao ohatr'izany foana isika dia manao tsinitsinina ny fanahy masina ary dia mampalahelo azy. Ary farany dia mety ho voatery andahoantsika izay tsy mankatoy izy. Dia karazany mamono azy ao anatintsika isika amin'izany. Kanefa ao amin'ny Tesalonianina 1:5-7-10 dia voasoratra hoe aza mamono ny fanahy. Fa raha afaka manatanteraka izay tiany atao amintsika kosa ny fanahy, ka afaka manao izay sitrany, dia hiamasina araka izay efa nokasain'Andriamanitra isika, ary dia mitombo azy amin'ny alalan'ny firaisantsika amin'ny fanahy masina ny fahamasinana. Ny firenen'Israely dia firenena novidian'Andriamanitra ary nolazaina ihany koa firenen'Andriamanitra. Tombontsoa lehibe ho an'ny olona izany isan'ny firenena mbo afidin'Andriamanitra izany. Fa ny fiangonana kristianina kosa dia ny olona izay novidian'Andriamanitra tamin'ireo firenena samihafa mba hankalazana ny anarany. Ireo olona nateraky ny fanahy masina ihany koa tamin'ny finoanan Jesosy Kristy ka nanekeny azy ho tompo sy fanjaka. Izany no fiangonana kristianina. Ry fiangonana kristianina isika. Ary dia azo ampitahaina amin'ny Israely taloha tamin'ny andron'ny testamenta taloha. Izay nofidian'Andriamanitra ka nanaovany fanekena sy nokarakarainy ho olony. Fiangonana kristianina no Israely ny testamenta vaovao. Fa sady olona nofidian'Andriamanitra izy no nanaovany fanekena ihany koa, izay nankininy tamin'ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy. Tsy firaisana avy amin'ny fiterahana araka ny nofo ny fidianana azy, fa firazana anara-panahy naterak'Andriamanitra indray tamin'ny fanahy. Ireo no vato velona ara-panahy, ka ny fiombonan'izy ireo no trano hitoeran'ny fanahy masina. Ireo no anatanteran'Andriamanitra ny teniny ao amin'ny Isaia 4:4-5 izay novakina tamintsika teo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia hoetiko any an-tendrombohitra masina ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana. Ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafa alatsa-dra dia ankasitrahana eo ambonin'ny alitarako, fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Mampieritreritra izany ry havana. Moa efa anisan'ireo entin'Andriamanitra ao an-tendrombohitra ziona tokoa ve isika, tendrombohitra masina. Famonjen'Andriamanitra ry havana dia ho an'ny olona rehetra. Koa moa ve aloha efa nandray izany famonjena izany isika ka tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra etỳ an-tany, sady tsy norahara itsika ny famonjena natolotra antsika ary nataontsika tsinitsinina miaraka amin'izay ihany koa ny mpanolotra azy. Moa efa ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra etỳ an-tany izany ve isika, ka sa mahafantatra ny fisian'izany fanjakana izany ihany isika, fa mbola izay heverintsika mampetipety ny fiainantsika ihany no ataontsika, na tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra azy izany. Moa efa mitafy an'i Kristy ve isika, ka manana ny fanetretena oatra azy araka ny nazavaina teo, ary manana ny fanetrena tahaka ilay vehivavy ka nanita teo ve isika, ka na dia noharina tamin'ny amboa na koa hoe alika aza dia nanaiky tokoa tamin'ny mpanetretena tanteraka fa izany ny toerana eo anatrehan'ny tompony. Satria mantsy dia raha manana fanetretena isika dia ny finoantsika no ahafahantsika manana fanetretena ary ahalalantsika marina ihany koa ny toerantsika manoloana ny tompontsika. Moa
efa manana firaisana amin'ny tompo ve isika ka mandeha eo amin'ny lalany fahamasinana satria dia izany lalana izany dia lalana tsy maintsy lalovantsika raha ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra isika. Moa efa vonona hanatrika ny fampankaram-bady ny zanak'ondry ve isika ka manana ny akanjo rongony fotsy madinika fa izany rongony izany dia ny asa marina ataontsika satria mantsy eo amin'ny fampankaram-bady dia misy ny mpampakatra dia Jesosy Kristy ny ampakarina dia isika mino ary nandeha tamin'ny lalan'ny fahamasinana sy ireo olona sisa mitaranaka voafidy ary nasaina kosa dia ireo olona ny fidian'Andriamanitra ny haino sy nankatoy ny teniny ary nanana fifandraisana taminy tao amin'ny testamenta taloha. Sika tsirairay ihany no afaka mamaly izany fanontaniana rehetra izany. Ry hava malala ao amin'ny tompo. Ny famonjen'Andriamanitra dia ho an'ny olona rehetra, ho anao koa io karaiso. Tian'Andriamanitra ho tonga ho fanjakan'ny lanitra koa ny olona rehetra. Ny faniriana dia engany isika rehetra eto amin'ny FPMA Toulouse mba samy handraisa ny famonjenana tolotra izany. Ary tsy hisy na iray aza ho anisan'ny sampana napetaka tamin'ny hazo nandray ny famonjena ihany kanefa dia ho tapahana ary ariana ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra eto tany. Fa mba ho isan'ireo olom-boa fidy, olom-boa miambina, mipetraka, miambina hatrany mandra-piavin'ny tompo ka ho tonga ho fanjakan'ny lanitra hiara-mipetraka amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany ao Jerosalema vaovao. Fa ny famonjen'Andriamanitra tena ho an'ny olona rehetra, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Isika hiara-mitsangana anaiky sy hanambara ny finoantsika izay iraisantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao ka fanekem-pinoana fahatelo no hiarahantsika manonona ao anatin'izany. Fanekem-pinoana fahatelo. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia matanjaka hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanoty isika dia maty hamonjy antsika i Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho. Izy no nanambara amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovany batisany antsika rehetra tena iray. Ny fandresena mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoana ianao. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoanany filazantsara isika, koa mangataka ny tompon'andraikitra sy ny tompon'anjara mba hiakatra tompo. Dia faly miarabantsika indray andro amin'izao andro Alahady izao amin'ny alalan'ny mpitarina sy ny komite FPMA Toulouse ho an'izay manatrika eto sy izay manatrika izao fotoam-pivavahana koa amin'ny YouTube. Vaovao nasionaly. Zaikabe sampana vehivavy kristianina iraisana, sampana lehilahy kristianina iraisana.
mba hahafahan'ireo izay mbola tsy nisoratra anarana manao izany dia nandray fepetra toy izao ny komity fa ahembotra amin'ny 13 Aogositra 2020 ny fetra farany fisoratana anarana amin'ny herin'ny anio izany. Filazana manjo. Voalohany, andeha misaora ny Jehova, ianareo rehetra mpanompon'i Jehova. Salamo fa 4:30 ny andininy voalohany. Amin'ny finoana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana antsika vahoaka ny FPMA fanondraisin'ny tompo any aminy tamin'ny talata 12 Aogositra teo tamin'ny 12 taonany ny mpanompony Rasolo Jaona mamy ary lala loolona. Ray aman-dreny imbonantsika FPMA koa Andriamatoa Rasolo Jaona mamy ary lala satria izy no namorona nanisy feo ny ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana izay raintsika ao anatin'ny liturgia FPMA. Mpitarika hira koa Andriamatoa Rasolo Jaona mamy ary lala ary izy no tompon'antoka tamin'ny fanavaozana ny antoko-pihira teto Paris ka nahatonga ny fananganana ny antoko-pihira fiderana. Filazana manjo faharoa. Amin'ny finoana sy fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesan'ny vadiny Andriamatoa Andrier Denis sy ny fianakaviana ary ny mpitarina sy ny fiangonana FPMA Paris antsika fanondraisin'ny tompo any aminy tamin'ny talata 12 Aogositra teo taty Paris. Ramatoa Andrier Anitra mpiandry filohan'ny sampana vehivavy kristianina taloha tao amin'ny FPMA Paris. Mifampitondra izay mavesatra aroka izany ho ahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Galatiana 4:2 ary ny etanjaraina mora zaka koa ny marika hita maso azo antsika maneho ny fiombonantsika amin'ny vady aman-janany sy ny fianakaviany sy ho fandraisana anjara amin'ny entimanana manodidina izao vanim-potoana izao dia afaka manatanteraka izany isika amin'ny fandraisana anjara amin'ny cagnotte amin'ny roy etsy ambany izay miseho etsy amin'ny écran https://paypal.me maneho fisaorana feno mialohantsika amin'ny faneom-pitiavana asehontsika. Vaovao ivelany. Solidarité protestante pour le Liban. Mesdames et messieurs les présidents, chers amis, le drame qui s'est produit à Beyrouth le 4 août dernier nous a tous bouleversés. L'explosion qui a ravagé la capitale a causé des dommages tels que personne, y compris parmi nos partenaires au Liban, n'a été épargné. C'est la raison pour laquelle je vous écris. Les relations entre le protestantisme français et libanais sont, comme vous le savez, anciennes et nombreuses. Les représentants de la FPF ont convenu de soutenir l'appel lancé au nom du protestantisme français, un appel à don par solidarité protestante. L'enjeu de cet appel est clair, répondre à cette situation dramatique de façon concertée et unie, et par conséquent, nous tenir ensemble à la hauteur de l'enjeu qui va nécessiter un engagement sur plusieurs mois. Je vous transmets ci-dessous le lien qui renvoie au site Solidarité protestante pour inviter les paroisses, églises locales et protestants à faire des dons s'ils le souhaitent. Voici l'adresse internet https://données.fondationduprotestantisme.org de la part de François Clévaroli. Vaovao tafo rakitra sy adidy miantsofa anaty sitrapo eny ambarao zany. Ny fandaovana ny adidy sy rakitra ary fanaty-pisaorana dia azontsika atao amin'ny alalan'ny virement, chèque alefa any amin'ny mpamboly amin'ny fiangonana, carte bancaire amin'ny alalan'ny roy elo aso. Izany dia afaka atao koa amin'ny tranokala amin'ny fiangonana fpma-toulouse.com rubrique vondronasa vola sy fananana izay hitanao torolalana manazava ny fanatanterahana izany. Afaka manao izany koa isika rehefa mirava amin'ny FANOMPOAM-PIVAVAHANA ka izy arina
anasiana izany eo am-pivoahana. Angaveny indrindra isika mba hanoatra ny anton'ireo fandraisana anjara ireo, na ho rakitra izany, na ho adidy na rakim-pisaorana. Dia tsarovy ry havana fa ny manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Diary, ny fampoam-pivavahana mandritra ny fialan-tsasatra dia eto amin'ny Vieux Temple ka manomboka amin'ny 10 maraina hatramin'ny 13 Aogositra 2020. Misaotra antsika ny haino hatramin'ny farany, ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Manatitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo sy amin'ny anaran'ny tompon'andraikitry ny fiangonana. Fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny izay voatonga na sendra mandalo izay miara-mivavaka amintsika eto androany eto amin'ny Vieux Temple. Ka raha misy amintsika ao anatin'izany dia mangatana hitsangana tompoko. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitra Andriamanitra. Tsy fombafomba ny fandraisana tahaka izao sy ny fiarabananareo manokana, fa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fa indrindra koa fanehoam-pifaliana sy firaisam-po noho izao fihetsika nataonareo izao. Ka dia faly izay mandray anareo ary miarahaba anareo tonga soa eto amin'ny tanànan'ny Toulouse ary eto amin'ny FPMA Toulouse. Misaotra indrindra tsy ny salasala niaraka taminay teto, ny tavandralahy moa mandranitra ny tavandralahy, ka dia nampahery anay koa ary nampitombo ny isan'ny vava sy ny fo ary ny saina ny ombona tamin'izao fanompoam-pivavahana izao ny fanatrehanareo. Ka dia mitsodrano anareo zahay. Andriamanitra ny fahasoavana izay nitondra anareo eto, nandalo nareo na hitoetra, izy hatanteraka soa ny antony nahatongavanareo eto ary mbola omba anareo any amin'izay alehanareo, ka ampitoetra ny fiadanany, ny fifaliany ary ny fitahiny mananambiampy. Dia misaotra indrindra tompoko ary tsarovy fa naoviana ianareo no mandalo na mitoetra eto, misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Makasitraka tompoko, mahazo mipetraka nareo. Iaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra Tompo, rainay izay ny an-danitra ao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Tonga eto amin'ny fotoana ny vavaka fitalaony izay ka miantso anao. Fantatray fa miaino anay mandrakariva ianao satria tsy miova ny fitiavanao anay, omaly sy anio ary mandrakizay. Saotranao zay ny amin'ny afatra nambaranao taminay teo androany, nambaranao ny fanirianao hamonjena ny olona rehetra ary miantomboka aminay tsirairay avy zany. Naniraka ny zanakao ianao Andriamanitra, naniraka ny Jesosy, ary zany Jesosy zany tokony ho raisinay ao am-ponay, ampidirinay ao anatinay, satria tsy mitsahatra ny mandondona eo am'varavaran'ny fonay fa te hiditra ao izy. Raha tsy manana an Jesosy mantsy izay dia tsy ho voavonjina oviana, satria izy ireriany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tompo, amin'ny mahafantsaka-pisorona anay dia mitondra eo aminao ny olana rehetra sy ireo faniriana ao am-ponay tsirairay avy izahay. Nandalo zavatsarotra tokoa izao tontolo izao amin'izao fotoana Tompo, ary voanambara taminay teo ny fangatahana fanampiana ny amin'ny zavanitranga tany Beirout ny Liban. Andriamanitra, fantatray fa malahelo ianao ny amin'ny zavatra rehetra izay mitranga, fa eo anatren'izany Satana dia falifaly satria mahazo aina maro izay
alefa ny varimbarina any amin'ny fahafatesana mandrakizay. Kanefa ianao Andriamanitra dia tsy mitsahatra manolotra ny tananao mandrakariva mba hamonjy ny olona rehetra. Ka na dia ny ainao aza Jesosy dia nafonao tao amin'ny hazo fijaliana mba hamonjena ny olona rehetra. Tompo vonjeo ny olona rehetra. Jereo ry kristianina tao anatin'izany loza izany. Eny fa na rezeo ry tsy mahalalanao aza. Andriamanitro ampaherezo ny fianakaviana, ampihonono ny manamanjo rehetra, ataovy mitraka izay rehetra nidonany izany fahoriana izany. Ampaherezo ny mpitondra fanjakana mba hita hevitra hamonjena ny vahoaka ao aminy. Tsy ho an'ny any Liban ihany. Maro ny fahoriana eran'izao tontolo izao. Zany rehetra zany dia efa nambarany teninao Andriamanitra ary milaza fa hantomotra ny farany. Ary zany farany zany dia eo anatrehany mandrakariva. Satria rehefa maty izay dia tsy misy ninina azo atao tsony aminay. Ampafantaro anay fa ny fahavelomana ihany no ahafahana mibebaka eo anatrehanao Andriamanitra. Jereo izay mijaly, jereo izay marary, na any amin'ny hopitaly, na any an-tokantrano. Jereo izay any am-ponja, jereo izay hiaran'ny herisetra, hiaran'ny fahasiahan'ny devoly, ary jereo ireo rehetra izay kivy, ketraka, eo anatrehan'ny zava-mitranga maro manerana n'izao tontolo izao. Aza ela Tompo, tongava mamonjy anay, tongava mamonjy ny olona rehetra, ary aza vela hitanatana vava ny vahoakanao. Taio ny fiangonan'ny FPMA manerana izao tontolo izao. Taio manokana ny FPMA eto Toulouse. Taio ny ray aman-dren'ny mpitandrina sy ny ankonany amin'ny adidy mavesatra izay endreketany. Taio ny loholona, taio ny dekona, taio izay tompona andraikitra rehetra na ny komity, indrindra ny mpivavaka rehetra, naiza misy azy ireo. Aoka ho tsapany mandrakariva fa ianao Andriamanitra dia manatrika azy mandrakariva na dia anatrehan'izao zava-tsarotra izao aza. Ka tsy afaka mivory izay rehetra fa sombitsombiny aminay ihany manatrika an'izao fotoana izao. Andriamanitra ho tehirizo mandrakariva ny fiangonana mba tsy hankina afa-tsy aminao rery ihany. Ary ampaherezo ao anatin'izao zava-tsarotra izao. Ampianaro ny aizanay miara-miaina amin'izao aretona izao, ary anaraka ny fepetra rehetra izay natoron'ireo mpitondra fanjakana sy ny tompona andraikitra. Maro ny zavatra tiana haingatana Tompo, kanefa fantatrao tokoa ny ao am-ponay tsirairay avy sy ny fanirianay. Ianao any amaly zany araka ny sitraponao. Zany vavaka zany dia akambanay amin'ilay vavaka nampianaranao aminay manao hoe: rainay izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao. Ety atany tahaka ny any an-danitra, meo anay anio izay anasaza ao anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay eo amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra ny Tompo isika fa tanteraka soma tsara ny fotoanan'io. Koa mialohan'ny tsodrano sy ny hafatra dia ataontsika ny hira fa 2:30 andinin'ny voalohany. Ny andinin'ny voalohany io ataontsika sao, ary ny andinin'ny faharoa kosa ataontsika ao aorianan'ny tsodrano.
zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara. Dia raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana anie, ahamasina anareo samy ho tanteraka. Ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny Tompo amin'ny fifaliana.